Isokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny taom-baovao malagasy izay ankalazaina eo anelanelan'ny volana martsa sy aprily tsy nambolana. No tanterahina teto sy tahalarariasina Analakely ary ny lanonana mpanokafana makasika indrindra izay taom-baovao malagasy izay. Mankalaza ny taom-baovao ny malagasy izay natomboka androany ny fankalazana izany. Efa ho 12 taona izao no namoazana ny taom-baovao malagasy, izany hoe ny taona 1970 ny trano kulturaly malagasy no nanangona pikariko amin'ny fomban-drazana malagasy manerana faritra misy 12 eto Madagasikara. Rehefa natao ny fikarohana dia zavatra roa lehibe no atao amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy dia ny tsodrano sy ny fidiovana izay mampiray ny malagasy rehetra. Rankarika izahay pikambanao anatin'ny trano kulturaly malagasy hoe mba fomba inona ny azontsika rehetra iraisana mamalagasy atsika dia sahirana dia sahirana fa samy manamaizy azy daholo ny malagasy rehetra, ny foko rehetra, ny taranaka rehetra, ny tokantrano rehetra ary ny olombelona malagasy tsiraina ihany samy manamaizy azy ka raha izay no atambatra dia sarotra tokoa. Saingy rehefa nikaroka izahay tao anatin'ny trano kulturaly malagasy tamin'izany andro izany izay misy ny foko 430 ao anatin'izany fikambanana izany dia tsapanay teo fa isika malagasy rehetrarehetra dia mitovy fomba amam-panao dia fomba roa ihany ny itovizantsika dia ny fidiovana sy ny tsodrano. Fitaom-pidiovana natokana ho an'ny sambatan'olona ary fitsofan-drano ny taom-baovao malagasy izay noforony ny trano kulturaly malagasy izay mifanaraka indrindra amin'ny lamina ara-boajanahary eto amintsika. Hatramin'ny faha 12 ny volana martsa izao no ankalazaina ny taom-baovao malagasy. Misy ny lohabarendasy izay tanterahana isan'andro ary samy manana ny lohaheviny. Ao ny fanabeazana ny tanora sy ny fomba malagasy, ny asan'ny fomba teo amin'ny foko betsileo, ny arena ho anao sy ny rehetra ary ho an'ny firenena ny taom-baovao malagasy. Isy ihany koa ny fanandratana ny mpikambana vaovao ao amin'ny fitoasiny eny amin'ny foibe trano kulturaly malagasy sy ny foibe fitoasiny Ikianja Ambohimangakely ny faha 12 ny volana martsa. Hifarana amin'ny fiarah-mikorana hiarahana amin'ny fikambanana Avisy Havanana Espace Merci Ambohimanambola ny lanonana ny faha 12 ny volana martsa izao.